Isan'andro lasa lalana mahazatra n'ireo camion mpitondra fasika sy vato ny ato amin'ny lalana ifamezivezem-pony natao amin'ny fokotany fifio faritra faefatra ity. Vokatra izany potika tanteraka ny lalana atao toerana noho ny favakisan'ny fantsona vao hitsaka ireo fiara vaventy mifamezivezy io. Fotaka toy ny andro asara no iainan'ny mponina izay mampitaraina azy ireo. Mangataka zany zay camion be reny poids lourd reny tsy andalo efa tsy mazaka andreo lalana ty. Reo fa tenena foana mahazo ady amindreo foana tena hoe lalana ty maro mampiasa be mba iangaviana nareo ataonareo ambonimbony ary agny ino ty vato reny na fasika reny fa ty lalana ty malemy satria eto zany ny efa rano le midina raha fa amin'ny asara midina rano boka manjary soany miakatra samonta eto zany izy tena miabaka ela 3 jours 4 jours zay vao tena misaraka misitona tonga koa hafa boka eo de lasa malemy zany eto ty de avy aminjay camion reny raha fa andro ohatran'izao iny mandalo eo tonga de mifoetaka malemy eto ty malemy sy mbaindreo jusqu'à amin'ny sisiny canal reny vao maika koa canal rano amin'ny canal reny mandeha aminay aty. Tena marina mihitsy zany satria taraina ny fokon'olona eto amin'ny tanàna fifity ty zavatra ty satria ty zao canal teto maloto be fa tena mampalahelo zavatra mahazo an'ity lalana ity satria tena tsy afaka manao ninona mihitsy zay zao mba misy asa ny tovolahy zany tsy afaka zay satria tsy maintsy miaro lalana modina lavitra be zay vao afaka manatitra an'le asa nefa tokony lalana mahitsy izy ty simba azon'reto goja reto. Efa nisy ihany ny fifampiresahana atao tamin'ny mpitondra ny fiara vaventy mitatitra fasika io hoy ny fokon'olona fa saingy manizingizina tsy maintsy andalo eo hatrany izy ireo. Miantso ny tompona ndraikitra araka izany ny mpona atao amin'ny faritra faefatra mba hijerena ny olan'izy ireo. Lalana anaty satria reo camion reo tsy mety tenenina aminazy io. Camion reo rehefa tenenina mamalivaly. Nefa ny lalana io zao io ataon'io zao godra be io. Mijaly za rehefa minata taxi tsy afaka mandalo aminay aty. Na bajaj tsy afaka mandalo aty. Tsy haikinareo mandalo eto amin'io godra nata andeha l'école. Camion reo mamaly anay de angatanay aminareo aminazy ty mba hamboarina zany ty lalana ty. Ndraiky camion reo zany tenenina tsy andalo eto tsony. Tondra vato avy any Belbaka Marivato de eto lalandreo tenenina reo fa tsy mety ady be rehefa reo tenenina ady be mila mifanondry aminay rehefa reo tenenina. Entitra ny seho fokotany fiofio manoloana ny fisian'ny fiara vaventy mitondra fasika ato amin'ny fokotany io ary mandrara azy ireo tsy andalo aty intsony. Eto dia mbola mampafantatra sy mampilaza ihany koa amindreo manana camion aoka ianareo mba tsy hiditra ty amin'ny fokotany fifio surtout amin'ny secteur 4 fa malemy de malemy iny lalana iny raha ohatra nareo ka hitondra vato raha fasika ny Tsararano ambany de mandalova any amin'ny lalana Tsararano fa ny ato de sarotra ny lalana ato satria malemy ka manjary mampisy olana eo amin'ny fiarahamonina zay zavatra zay fa eto zay de mampitandrina anareo zay manao an'izay zavatra zay fa tokony mba hitandrina anisan'ny miteraka olana eo amin'ny fokon'olona atao amin'ny fokotany sy ny mpitondra fiara vaventy hiotrangan-javatra io noho ny fahasimban'ny lalana tantoerana andrasana araka izany ny fandraisana andraikitry ny tompona andraikitra voakasika izany atao amin'ny fokotany.